teraka efatr'andro aho maty ndreniko ary talohan'izay dia efa niala-draikitra tamiko ny raiko kilasy fahina niala tany am-pianarana no fahasahiranan'ny Andrenibe dia mivarotra kakapo izao nandehandeha tamin'ny faha-enina ambin'ny folo taonako. Tena tsy nanaraka fianarana intsony marina ve? Tena tsy nanatrika mihitsy ary tena tsy hoe nandeha université na ohatr'izany. Nandehanako tany université angambany resaka témoignage na ohatr'izany. La nadiaviko aloha hatreto na dia mafy ary ny lalovana sy mbola sedra-bola izy dia tsapako fa lalana makany amin'ny fombiazana. Rehefa manao zavatra ianao dia mila manana finiavana sy viana aloha zany. Na misy manan-kiana raha zavatra ataonao dia rehefa hitanao mety izy dia ataonao foana tsy midika izany hoe tsy henony hafa. Eo amin'io fromage ohatran'ny hoe mitohy foana. Ny tanjonay zany dia ohatran'ny hoe fampihodinana ny teo-karena ihany koa sy fifanampiana ny mpiarabelona ny tatsapam-boly zany satria any anatin'ny fiompiana sy ny fambolena ny fototry ny fampihodinana ny toe-karena zany. Tonga soa eto amin'ny aotra. Androany sika dia andray amin'ny mpanjara anankiray izay tena niainga tamin'ny tsy misy. Amin'ny tsy misy tiako tenenina eto tena farak'izay sahirana izy ary ny sedra zavatra maro be tamin'ny fiainany. Amin'izao izy nefa mitantana orinasa anankitelo mpiasa maro be ary raiky amby 30 taona izy tonga soa eto amin'ny aotra tahiny. Fa miarabantsika rehetra mpanaraka ary miarabany ato amin'ny ato amin'ny aotra. Ny zavatra tiana hifantarina tahiny dia hoe inona no antony mety ahatonga ny olona tokony hihaino ny tantaranao androany? Ny antony tokony ahatonga ny olona hihaino ny tantara dia mba ho motivé amin'ny zavatra atao sy ny hanatanteraka ny tanjona ireny ny vianao anaty eritreritranao zany. Mba tantarao anay kely hoe iza moa tahina ankehitriny? Tena koa tahina Randriamanana avy any Faratsio mba mivoatra district ny Faratsio any izy teraka efatr'andro maty ny reniko ary talohan'izay dia efa niala-draikitra tamiko ny raiko Ndrenibeako no nitaizana ahy, zaho tokana tsy manana ray-tapo. Kilasy fahina niala tany am-pianarana no fahasahiranan'ny Ndrenibe taorian'izay dia nikaramanantsaka rano dia rehefa nahita fray kely dia lasa nakany Tamatavy. Karamanantsaka rano taiza? Tany Faratsio. Tany Faratsio. Firy taona ianao tamin'izay? Tamin'izay 5 taona. Dia tamin'iny rehefa avy eo lasa nandeha nakany Tamatavy dia mivarotra kakapo izao nandehandeha tamin'ny faha-enina ambin'ny folo taonako. Dia rehefa nivarotra nandehandeha moa za tany am-pianarana nefa naniry te hanana orinasa dia tamin'izaho ilay mivarotra nandehandeha tany Tamatavy dia nasiako anarana entreprise sady ny carton baoritra noentiko nivarotra nandehandeha tamin'ny stylo zany. Dia inona zavatra namidinao tamin'izay? Kakapo izao satria talohan'izay dia nitady asa tamin'ireo orinasa maromaro ireo izay clientko ankehitriny mpanjifako amin'izao zany dia tsy voaray ny asa satria mety hoe tsy ampy-taona voalohany indrindra dia ny tsy fananako diplôma koa angambany. Ianao tsy nahita fianarana ambony zany? Hatreo amin'ny kilasy faha-enina zany no nijanona. Taty aoriana moa zany nanampy hoe langue kely Dia zany tamin'izany 6e zany ve nianatra tany Faratsio? Tamin'ny 6e nianatra tany Faratsio. 15 taona ianao tamin'ny classe de 6e? Eo amin'ny fahatelo ambin'ny folo taonako teo angambany. Fa tao anatin'izay fahatelo ambin'ny folo taonako izay karaha manatsaka rano tany Faratsio. Dia efa 9 taona no tonga tany Tamatavy nivarotra kakapo izao nandehandeha. Dia inona nahatonga anao hoe andeha ho any Tamatavy zany? Nieritreritra zany hoe en ville kokoa no mba ahafahako manatanteraka le nofinofo hoe ananganana le orinasa zany. Dia inona nahatonga an'ilay hoe za zany mba te hanirana orinasa? Tiako fotsiny ilay izy, hoe te hanao création zany, tia micréer zavatra satria na tany am-pianarana ary anao dia efa manoratsoratra mamboamboatra trano amin'ny stylo. Na mamboamboatra fiara kely amin'ny stylo zany. Dia tena eritreritra hoe plus n'izay koa ianao tsy nanana fahaizana ambony dia tsy possible mihitsy zany ianao tena hoe ho tsara karama rehefa miasa, ho tsara hoe ho tafita lavitra nefa ny ianao miasa foana. Dia ny hoe aleo créena foana le orinasa dia olona manana fahaizana amin'izay rehefa avy eo no miara-miasa aminao ampiasainao anatin'ilay orinasa zany rehefa avy eo ahafahanao manatanteraka ny tanjona sy viana. Dia amiko moa zany ohatrany hoe ny eritreritranao sy ny vinanao dia afaka atao daholo, afaka tanterahana daholo zany rehefa misy finiavana sy fahazotoana zany. Inona nahatonga anao hoe andeha any Tamatavy fa tsy any Antananarivo tamin'izany? Satria tany Tamatavy aloha ekeko ohatrany hoe tsy ngeza tsy kely fa amin'ny antonony aloha
Ohatry ny hoe tany koa zany ohatry ny hoe tonga de nieritreritra tany satria tany ny fianakaviana sasany nisy de ohatry ny hoe lasa noronan-tany ny saina. Fa rehefa avy eo nefa hoe nieritreritra hoe Antananarivo no province ampovoan-tanànan'i Madagasikara zany moa afaka mandefa entana amin'ny province rehetrarehetra zany raha tonga eto Antananarivo. De na de kely aza ny entana mbola vao namidy de efa nieritreritra hoe any Antananarivo afaka mamatsy amin'ny province rehefa aoriana any ka mamokatra vokatra maro. De taty aoriana am'zao indray moa zany de lasa nieritreritra international mihitsy ianao hoe ohatry ny ahoana ny ahafahanao velatra ngeza international satria hoe mitovy ihany hoe raha avy any Afaratsimo ianao nieritreritra hoe ho any Tamatave de tany Tamatave ianao nieritreritra hoe ho eto Antananarivo de nieritreritra hoe raha ety zany de afaka makany ivelany koa. De ohatrohatry hoe ndaisika ohatran'ny tohatra zany le izy. Hoe tohatra mifampitohy afaka mitohy foana ny rehetrarehetra hitarina foana zany. De tamin'ny ianao nakany Tamatave io, 20 taona, de classe de 6e farany zany. Classe de 6e farany. Fa ny zavatra nataoko fotsiny le mivarotra amin'ireny vahiny reny de miezaka mifampiresaka am'zareo. Miezaka mifampiresaka am'zao moa zany mieritreritra hoe ahoana moa fomba mifampiresahako taminy fa ohatry ny hoe zay eritreritro eo fotsiny, zay fomba fieritreretako eo fotsiny ohatry ny ahoana de miezaka Resaka vahiny manao ohatry hoe vazaha zany. Ay hoe miteny frantsay na miteny anglisy ohatry hoe Zay fomba fitenenako anazy eo ohatry ny ahoana de tsy azony de avadibadika eo le izy de ohatry ny hoe fankahazo ihany de zay fotsiny moa zany niezaka nataoko de taty aoriana de liana am'le resaka Google translateur tam'zay de mbô foana vocabulaire foana moa zany tena niezahako hoe nalaina inona ny dikan'zao amin'izao, inona ny dikan'zao am'zao. De iny niezahako nitarina tsikelikely hoe tam'zay faratratra moa zany. tonga tany Tamatave ianao de nivarotra kaka pigeon sa hoe nisy olona tao anatin'le sehatra kaka pigeon tamin'ny fianakaviana? Izy zany fianakaviana ihany. Tao anatin'le sehatra de avy eo zany niantoka taminazy. De tao aorianan'izay nefa tsy nijanona tamin'ny kaka pigeon za fa mahita mpivarotra fromage indray za, mpivarotra voankazo aloha ka. De naka voankazo kely de nanaonao jus zany. Taty aoriana hoe ty jus ty moa zany raha avadika ronono manao ahoana le rano. De navadiko ronono le rano de nampiako mananasy. De ny mananasy moa misy asidra. De lasa nitambaingana le ronono de nataoko tao anaty boatina yaourt de nitrindriako tamin'ny lopina masolavitra. De nanome endrikana fromage le izy. De rehefa nanome endrikana fromage de teo nieritreritra andeha haka ronono any ambanivohitra ho aza de hanao fromage. Tany Tamatave daholo io? Mbola tany Tamatave. De ambanivohitra Fiaratsio io tsy hainao? Ambanivohitra Faratsio. De nieritreritra eny aloha hoe aleo aloha miantoka fa ohatra misy mivarotra re de rehefa tena hoe manana fiaingana kely zany de mandeha makany Faratsio indray. De nomen'olona entana moa za. Nomen'olona entana foana de rehefa tena nieritreritra de resaka tamin'ny restaurant reny hoe mba omeo avance ho za de mamatsy anareo de nanome avance zareo de ohatr'izay koa tany ambanivohitra mba omeo ronono fotsiny aloha za de isan-kerinandro aho mandoa anareo. De samy nanaiky ry zareo. De le vola le avance zany vidiana fitaovana kely. Fitaovana kely ohatry ny hoe bisikileta zany de baka fanaovana livraison reny. De ny tantsaha manome trosa de ny ato manome avance. De nefa le trosa ato rehefa lasa ato de lasa ohatry ny hoe mi-avance foana le ato zany. Lasa manambola ianao. Satria teo alohan'izay miezaka nindrana tamin'ny banky de tsy nahazo satria tsy manana na antoka raha tsisy. Tamin'ny ianao firy taona? Tamin'izaho 20 taona indray zany zay. Ya. Ino moa anaran'le société za? Fidelico ao anatin'ny groupe fiombonana zany izy. Fiombonana objet. Ya. Inona mahatonga zay safidy anarana fiombonana? Zay fiombonana aloha tamin'ny voalohany tamin'izaho mivarotra mandehandeha de hoe inona avy ny zavatra afaka miombona afaka amidiko mandehandeha. Teo kaka pigeon, jus, yaourt, fromage. De rehefa tena nieritreritra indray taty aoriana inona avy ny afaka miombana. Aleo rangahy le ovako de nataoko nivarotra fromage de natao hoe fiombonana anaran'le fromage. De nieritreritra ndao ataoko asiko marika hafa mihitsy le fromage de amorona orinasa kely avondriko anatin'le fiombonana. De teo namorona le Fidelico, Fidelicoly, Lanchenay, Gasas. Inona nahatonga an'izay anarana Fidelico zay? Fidelico zany nanao koba misy chocolat reny le
koba misy voanjo reny zany. De nampiako chocolat. De izy io gasy le tena anarany hoe Fidelico tamin'ny voalohany. Zany hoe misy fia ao anatin'ilay izy fa modèle akoho. Zay zany le tamin'ny voalohany hoe Fidelico. De tao anatin'izay nefa noentiko tamin'ny firenena miteny anglais na français na firenena samihafa le izy de Fidelico no famaky ny anglisy anazy moa Fidelico no famaky ny français anazy. De ohatrohatr'izay daholo no fanonan'olo de ny gasy koa moa eto misy hoe Fidelico, misy miteny hoe Fidelico, misy miteny hoe Fidelico. De teo zany de hoe international le eritreritra fa aleo zany mijanona le Fidelico de teo indray lasa namorona le Fidelico liky mba mi-raisonnement kokoa zany hoe Fidelico kaiky zany tiany hatongavana fa tsy Fidelico intsony ohatr'izay. Efa nanomboka mivarotra an'le fromage sy le cacapigeon zany tahina teo. De efa nanamboatra jus ihany koa. Nanomboka tamin'ny ovina ianao izy ianao hoe za rangahy de haka ekipa am'zay. Tao anatin'izaho hoe vao nanana point de vente voalohany zany tamin'ny 2014. De teo naka olona voalohany. De rehefa naka olona voalohany teo de najaniko tao amin'le point de vente izy. Fa za nitondra bisikileta eny nandehandeha nitety restaurant zany sy olona mpanao sakafo. Tany Tamatavy foana io? Mbola tany Tamatavy. Fa avy eo rehefa nanao tsena taty Antananarivo tsy mbola nanana tsena aloha. Fa nitety restaurant ohatr'izay ihany. De rehefa harivariva de mijanona eo Andohan'Analakely eo mivarotra satria ny restaurant amin'ny 9 amby 10 ka hatramin'ny amin'ny 7 ka hatramin'ny 1:30 io mandray. De amin'ny 1:30 indray izy ka hatramin'ny 2 izy tsy mandray. Le fromage sy le jus sy ny sisa foana ihany? Le fromage moa zany tena raisin'le restaurant reny. Fa le jus indray ohatrany hoe olon-tsotra rehefa le fotoana tsy andehanan'le any amin'le restaurant ny hamarotako an'ireo zavatra ohatra hoe mandeha amin'ny bazary kely le tany Tamatavy zany. De isaky ny amin'ny 4 amorokatra amin'ny 4 indray no tapitra indray le restaurant de amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 indray le client tsotra indray zany cibleko. Le tsotra le particulier tsotra zany. De rehefa avy eo satria amareny mirava ny zareo manomboka amin'ny 4 ny ampiasana. De reny indray no manjifa le vokatra zany. De ny point de vente mijanona any foana. De tany Tamatavy de avy eo nanao le teo tany teny Ambohijatovo le trano vy kely reny de tamin'ireny moa le tamin'ireny le nienjehan'ny commune de anisan'ny lasan'ny commune ny trano vy kely izay nivarotako de avy eo nanao négociation tany hoe mba omeo toerana ary za ohatr'izao de omeny zareo toerana teny Antanimena ambony moa zany trano vy kely zay. Taty Antananarivo zay? Taty Antananarivo. De le tany Tamatavy mijanona tany ihany fa taty nitariko kely. De iza no tany Tamatavy? Mpiara-miasa tamiko ihany zany ankizy niasa tao no nijanona tany Tamatavy de taty indray naka olona hafa indray nijanona tamin'le point de vente de za manao livraison foana ihany. Ianao foana zany manao livraison? Za foana manao livraison de rehefa taty aoriana zay vao niformeko am'zay le lasa olona roa indray no tao ampiasana. De rehefa olona roa am'zay de niformeko ny anankiray manao livraison. De lasa manao livraison izy de mitombo am'zay ny client rehefa avy eo de mampitombo livreur rehefa avy eo. Firy ny isan'le mpiasa tany Tamatavy? De nanomboka tamin'inona zany hoe andao tonga de ho any Antananarivo am'zay? Tamin'izany moa zany mpiasa tany Tamatavy niisa ray ihany aloha. De mitazona le tsena zay? Ray ihany mitazona tsena de zany nanao livraison. Rehefa naka ty Antananarivo de le ray io lasa ohatry hoe midy kely ny tsena amin'ny 12. De manao livraison izy ao anatin'io vidin'ny tsena io. De misokatra ny tsena Moro. De lasa anankiray zany ny asa tany Tamatavy. De rehefa avy eo rehefa taty aoriana le anona de nikatona le tany Tamatavy nijanona mihitsy moa zany. Satria tsy famatorana kely teo amin'le mpiara-miasa. De avy aty nandefa tamin'ny taxi borosy nakany Tamatavy. De teo afaka mandeha amin'ny taxi borosy amin'ny client tsirairay. De teo am'izay nanomboka mipiba tamin'ny Facebook. Tamin'ny 2014 nanomboka nanao Facebook. Tamin'ny compte tsotra zany. De teo nanomboka mipiba de misy commande na mazaka de mitovy le mandefa ny Tamatavy ihany ty de nalefa. De nalefa de avy eo taty aoriana moa nisokatra nanokatra tsena hafa indray tany Tamatavy de hatramin'izao mbola ao. De nanana eritreritra be da be tety andao andeha hanokatra eran'ny province be da be makataka point de vente. 7 ny isan'ny point de vente nay teto Antananarivo. De rehefa 7 ny isan'ny point de vente
De nefa zay le misy an'le hoe livraison à domicile. Tena misy point de vente ara tany Ambodin'ny Sotra. De le client any eo Tanimena ihany no commande en ligne de lasa manao livraison any Isotry zany. De nieritreretra aleo bisikileta no ampiasaina de moto no ampiasaina. De mividy moto maro. De reny lasa nanao livraison de najanona daholo le point de vente miisa fito farany any sisa ny teto Antananarivo. Be da be mangataky hoe asio point de vente aty Majunga, asio point de vente aty Toliara ohatr'izany. De hoy izy hoe aleo tsy hanao point de vente amin'ireo province maro reo fa aleo ny zavatra tokony raha hoe mila frigidaire roa aby ry zareo de raha mila moto iray aby. Anankiray ohatry ny hoe eto Antananarivo de afaka mandefa mifatra de atao amin'io toerana iray io no distribuer indray mantsy any. Atao amina province anankiray zany ny mety ohatra ny eto Antananarivo zao de mandefa ary ohatra any Johannesburg mandefana Kenya, mandefana ohatra zay Eritseritra aloha zany teo. De avy eo indray nieritseritra hoe tamin'ny confinement nisan'le confinement tampoka rehefa avy eo de stock daholo ny entana de lasa nanao pub ihany tao Facebook de nanao livraison tamin'ny particulier solon-tsotra de be da be hoy zao olona mpanao vente en ligne nefa tsy mandeha. De alao haka cible an'ireny indray hoe manao livraison le coursier zao de mba mitondra ny entana zareo averina de rehefa tonga aty am-piasana indray tsy nizarahan'le livreur rehetra indray le entana de sady manao livraison zareo. De teo niangan'le Fidelicol indray avy eo hoe service coursier aloha. De nisy olona nandefa entana avy any Chine hoe tsenany eo Ivato. De rehefa nitsenana teo hoe alefany Tamatavy le entana de niacceptenay foana le izy de nalainay le izy teo Ivato. De nalainy coursier taty de za mihitsy nanatitra anazy an-tanana tany Tamatavy de teo nieritreritra hoe aiwa mety kay raha ohatra ka manao colis koa tonga de atao international de teo no nanomboka le colis iny. Marina sy ekena le hoe tsy manendrika zavatra betsaka, tsy manendrika bitro maro fa raha mifandray le izy tsy mampanina aina ohatrany hoe zao hoe fitaovana le colis sady ampiasain'le Fidelicol ihany ho an'ny fanombohanao zany. Mba tsy manao investissement hafa indray zany. Eo amin'ny colis zany sady misy an'le transfert d'argent iny. Vao manomboka mandeha any de nieritreretra tsy maintsy misy any zany any Majunga fa kelikely. Tsy maintsy misy any zany any Fianarantsoa fa kelikely vao eritreritra vao aingana zany fa tsy manao investissement be. Am'izao zay. Ohatrany ankehitriny zany zavatra zay. Satria le manao transfert d'argent misy olona mpaka entana any Majunga mety mividy entana aty Antananarivo de tsy maintsy mila na point kely ary de lasa misy atambadika Fidelicol de atambadika Fidelicol fromage. Ohatrany hoe vina vao apetraka amin'ity 4.20 ity zany zay satria zay no lasa rafitra nieritreretinay taty aoriana. Fa le colis mitohy foana any ivelany makaty de ny tamin'le fromage moa zany satria fromage no tena lalan'olona anay. Eo amin'le fromage ohatrany hoe mitohy foana. Ny tanjonay zany de ohatrany hoe anodina ny resaka fampihodinana ny toe-karena ihany koa sy fifanampiana ny mpiarabelona ny tatsapam-boly zany satria any anatin'ny fiompiana sy ny fambolena ny fototry ny fampihodinana ny toe-karena zany. Ianao miresaka hoe izahay, zany hoe ianao miara-miasa amin'olona zao, manana associé? Tsy manana associé fa ohatrany hoe zany hoe voatongo foana ny ekipa rehetra. Ny ekipa ray manontolo. Ny zavatra ataonareo moa am'zany ao anatin'le fanamboarana fromage kokoa sa mbola le mix an'le produit lancena? Ao anatin'ny fanamboarana ny production rehetrarehetra mihitsy zany zay. Ohatra hoe cheese chocolate zany zao zay no namorona zay. Chocolat sy fromage miaraka satria sady nanao chocolat zay nanao fromage. De natambatra izy andao hoe andrama ty atambatra. De mandeha moa zany izy ary restaurant tena mpanjifa anazy ihany koa. Nareo zany am'izao manana client firy eo? Client anay zany efa mihoatra ny 300. Eto Antananarivo? Ny eto Madagasikara. Raha ny client restaurant fotsiny zany zay. Sy ny mpanao sakafo ao anatin'izany moa traiteur, pâtisserie sy maro hafa. Ny olon-tsotra tsy ao anatin'izay ny particulier. Fitarina hoe ohatranao andray satria ianao resaka teo hoe avy any Tamatavy de nandeha taty Antananarivo de efa manomboka manao distribution en province. Manahoana ny isan'ny mpiara-miasa aminao sy nombre ny ekipanao tao anatin'izay folo taona nisian'ny groupinao zay? Ny teo aloha moa zany nainga tamin'ny ray sy roa
telo ohatr'izay ny mpiara-miasa. Fa rehefa nanomboka nanao resaka production hatramin'ny collecteur, ny am'izao zany zay misy 37 eo. Fa kosa misy ny asa raikitra, asa tsiraikitra. Teo aloha zay tena be mpiasa be misy mety efa nahatratra 30 tany angambany mahery. Fa fotsiny nandalo fahity kely zay, nandalo fahasahiranana zany zay de miezaky ny mamerina am'lohan'ny orinasa. Afaka zarazarainao ve momba an'izany fahasahiranana nandalo? Ao anatin'ny orinasa moa zany na mpandraraiza tsy maintsy mandalo foana ny fahasahiranana sy ny crise zany. Ao anatin'izay ohatra hoe misy ny resaka fitantanana. Fitantanana tena misy tsy mety ohatra, na ihany koa ohatra hoe fiovana rafitra anankiray ao anatin'ny orinasa tsy voafehy tsara zany. Ohatra zao hoe ataoko ohatra fotsiny hoe namokatra produit be da be zay eritreretinao handeha le izy nefa ny kay ny heninao ihany mieritreritra le izy fa tsy manao étude de marché ianao hoe atsaiza le izy de lasa ohatra hoe mamokatra maro ianao de mivarotra tsy manao an'le tsikelikely zany. Étape par mandeha par étape zany. Le miteneniko hoe manenjika zavatra tsy araka tsy mifampiankina. De lasa hoe ny ato enjehana de ny ato nefa tsy mandeha amin'ny norme de lasa crise de lasa mikorotana eo zany ianao de taraiky le Fa inona ny zavatra tena tokony atao amin'ny? zavatra tokony ataonao zany miezaka mifehy zavatra anankiray de mandefa tsikelikely, manao tsikelikely amin'ny zavatra mbola tsy voafehinao eritreretinao handeha, andramanao le izy hoe manao ahoana, andramanao tsikelikely. Mivarotra baolina zao za de tsy hoe naka baolina 100 isa fa eritreretiko mandeha be fa malaza be ny baolina am'izao. Raha naka 100 ianao ka tsy nandeha tampoka herinandro izy nandeha mety nalà 10 ianao le 90 ambiny lasa faty antoka ho an'ny orinasanao. Mety hoe lasa nizarainao fotsiny izy avy eo rehefa tsy mandeha intsony. Fa raha naka baolina anankiray ianao nataonao nampahafantarinao nalefanao publication ohatra nampahafantarinao ny client-nao de ny commande na 10 raha lalafinao na ataoko hoe 9 raha lalafinao de tsisy faty antoka ho anao zany. Ahoana indray ianao ny amin'ny lafin'ny fitantanany an'ilay ekipa sy ny fitantanan'ilay orinasa? Ahoana fomba gérenao an'izay epole zay? Fomba fijerenana zay moa zany ianao tsy maintsy mametraka foana ianao olona akaikinao ambaninao ao zany satria tsy vitanao ny manenjika zavatra maro. De raha ohatra anahy zao efa nataoko daholo le asan'zareo satria niainga nanomboka tany amin'ny livraison, mivarotra nandehandeha, nandray client tamin'ny point de vente. De tokony ho araka anao daholo zany hoe zao ny tokony ho rafitra apetrako am'ireo mpiara-miasa reo de iny am'izay no ampitanao am'izay olona tokony ho tompon'andraikitra ambany le hitantana an'zareo zany. De avy eo fehezinao zareo mba ahafahana manome fivoriana ianao isan-kerinandro anontany ny zavatra fanatsarana ny asa sy anontany ny zavatra inona ny tsy mety tamin'ity herinandro ity mba ahafahana manatsara zany de eo ianao mihaino an'ny ankizy zany. De miezaka koa ianao hoe manatsara foana hoe inona ny fanatsarana tokony ny ankizy rehetra zany afaka raha manana hevitra ahafahana manatsara ny asa izy de alefa ao anaty fivoriana foana de hita hoe mety ve zao sa tsy mety. Inona ny ditanao tena lesoka indrindra amin'ny fitantanan'olona? Ny lesoka indrindra zany amin'ny resaka fitantanana olona na ianao mitsotra loatra na ianao masika loatra. Raha vao tsotra loatra ianao de ararotan'ny ankizy. Raha vao mipresy loatra ianao de tsy tamana ny ankizy. De rehefa tsy tamana ny ankizy mi-former olona foana no manahirana anao am'le client zay mpanjifanao sy fikorontanan'ny asanao zany. De miresaka indray hoe fitantanana ara-bola mila jerenao tsara ny zavatra important sy ny zavatra hoe tena urgent. Mety hoe samy misy ny important betsaka fa ny misy koa le urgent, misy afaka miandry ihany koa nefany. Tena ilaina le izy fa afaka miandry noho ny hoe atraiza ny fetra afaka ataonao. Tsy mety hoe nanana tahiry betsaka ianao de afaka manjifa maro fa hoe ohatrinona ny nampidirinao tamin'ity androany ity de atraiza ny budget. Ohatra zao hoe vidy fitaovana hoe mila mividy kifafa de mila mividy fanariam-pako poubelle zany. De nefany mety misy baoritra mety mahasolo anazy ihany. Sao de afaka atao anatin'le baoritra le tsy ilaina ohatra le fako de inona no asiana anazy. Zavatra ohatrohatran'izay zany. Hitako hoe lesoka be taminay mihitsy satria misy an'le tahiry, ny tahiry zany tokony ataonao hoe trésorerie.
Ahafahanao mitsiny raha misy okaoka misy client tara tampoka amin'ny paiement nefa tsy maintsy manao paiement fournisseur ianao amin'ny ya. Mahafinaritra be zany teneninao zany satria mahatonga saina kely anahy koa. Na moa zavatra ampianariko amin'ny réseaux sociaux de hoe ny olombelona de tokony hanao tahiry de misy an'izay atao hoe 20% farafahakeliny alefany anaty tahiry anao manana an'le tahirinao manokana sy ny investissement de ny telopolo isan-jato indray anaovana an'le plaisir moa fiteny azy de ny 50 isan-jato am'izay reny atokana ho an'zay zavatra olaniana. Zay raha ho an'ilay olona tsotra. Fa eto manitatra ny saiko le izy hoe ary manina marina moa zany raha tonga de ohatran'izay koa ny fitantanana ny orinasa. Mazava ho azy tsy ho vita hoe tonga de hoe 50 isan-jato na 30 isan-jato fa systématisena mihitsy le épargne, le tahiry. Zany hoe isaky mandray vola zany de asiana vola kely na de kely madidiny kely ary tonga de makany amin'ny tahiry de manière automatique. De mahatonga saina anahy izy satria hitako hoe mitombina be raha apetraka amin'ny orinasa. Mety hoe afaka herintaona zany ianao fa manomboka manana vola betsabetsaka kokoa. Raha ianao am'zao hitanao fa nety ve ny lalana diavinao raha miverina miresaka amin'ny ianao tamin'ny 19 taona zay ianao. Lalana diaviko aloha hatreto na de mafy ara ny lalovana sy mbola sedra-mbola hisy de tsapako fa lalana makany amin'ny fombiazana. Lalana makany mihitsy satria ianao moa rehefa mandeha de hitanao ny lalana fa tsy fantatra hoe aiza misy malama aloha. Ino ny message ho teneninao aminazy ianao le tamin'ny 19 taona eo zavatra toro lalana anankitelo? Ny toro lalana telo omeko de hoe rehefa manao zavatra ianao de mila manana finiavana sy vina aloha zany. Ny vinanao mila atomboka anao de manana finiavana tsy mora kivy ianao zany. Ao anatin'izay na misy ary ireo sedra maro de mila mitraka foana zany ianao. Ao anatin'izay koa hoe mila mihaino feo fieritreretanao ianao hoe ianao no manana feo fieritreretanao satria na misy manakihana sy manakihana raha zavatra ataonao nefa ianao manana vinanao hatreto ty no tokony ho mety zao nge ny vinako an'ity de rehefa hitanao mety le izy de ataonao foana tsy midika zany hoe tsy henony hafa henona foana aloha le teny ianao mahafantatra hoe zao nge le tanjoko amin'izy na ianao mahafantatra misy an'ity tokoa fa nefany raha misy an'ity le izy de ahoana zany ny fomba hitondrako an'ity vinako ty mandeha mandroso zany fa tsy hoe manajanona zany. De ho an'ny efa ao anatin'le sehatra indray izay lazaiko zay hoe misy ny sedra maro zay tsy maintsy lalovana na mpandraraha izy na efa mpandraraha lehibe izy na hitanao malaza any ivelany reny izy tsy maintsy nandalo ady mafy foana izy. Zany hoe lalana daholo reny raha tsy miady tsy maharesy raha vao mora lalana andehananao de zavatra tsotra zany no azonao fa rehefa sarotra ny lalana andehananao de zavatra tsara sy ngeza no ho azonao zany. Miverina kely am'le resaka hoe ianao tsy nahita fianarana teo hoe 19 taona de efa varotra sy 6e misy teo. Tena tsy nanaraka fianarana tsony marina ve tsy nanatrika université sa tonga de autodidacte sy nisy formation natao ve? Tena tsy nanatrika mihitsy ary tena tsy hoe nandeha université na ohatr'izany. Nandehanako tany université angambany resaka témoignage na ohatr'izany. Fa ny tena nataoko mety ohatra hoe nanao misy miantso any ivelany manao formation ohatra hoe mitsidika orinasa famokarana izay mitovy amin'ny zavatra vokariko zany. Na za fotsiny mandeha hoe tia hanao visite orinasa foana moa zany nandehanako de manontany ny olona tompona orinasa hoe ohatrany ahoana fomba fiasanareo na mpiasan'ny orinasa raha notaniako. Ohatra hoe ohatrany ahoana fomba fiasanareo ato fa mba ho alaiko. Nisy vao orinasa zao teo nanaovako zavatra fa nisy problème ny resaka fandefasam-bola tamin'ny opérateur zay de nalaiko sary le izy ohatrany hoe inona fomba fiasa am'ty mba hoentiko amina. Zany hoe le zavatra efa misy zany sy hitanao sy ny teknôlôjia manaraka am'izao no jerena ohatrany ahoana. De ny anahy moa rehefa mampiasa Facebook na mampiasa réseaux sociaux de mahaliana anahy kokoa misy resaka fandrarana, misy resaka toe-karena sy resaka teknôlôjia mivoaka zany. Ianao miresaka hoe mandeha any ivelany ny zavatra fantatray de naresy ianao an'le prix hoe Anzy Surprise. Inona tantaraiko kely momba an'izy io? Momba ny Anzy Surprise zany nanao za moa tia manao création na zavatra
De ny tena nahatonga anay naharesy tam'ty moa tsy hoe produit anay tsara indrindra fa resaka fikirena orinasa zany no tena hoe Inona io anzy surprise io? Tsy taona firy io de inona zavatra atao? ny an'zay surprise zany misy foana isan-taona. Misy concours fandrarana ho an'ny olona 5 taona ka hatramin'ny 20 taona zany. De zay mpandrara ohatrany hoe mahay mi-créer orinasa sy mifantatra amin'ny vina sy ny tanjona zany no lany safidian-jareo anatin'io mahazo ny laharana voalohany zany. African Leadership Academy moa zany izy. De ao anatin'io zany manao resaka concours international. Tafiditra tamin'iny Madagasikara no tafiditra ohatrany hoe sambany tafiditra voaray tao anatin'ireo firenena 450. Tamin'ny oviana izy io? Tamin'ny 1910. Firy taona ianao tamin'izay? 20 taona tamin'izay. De tao anatin'izay firenena 450 olona 50 sy 500 manao resaka création d'entreprise zany. De tao anatin'izay moa no nandresena rehefa avy eo de za no solon-tena Madagasikara. De avy eo nahazo an'le laharana voalohany rehefa avy eo tao anatin'izay. De teo no nanaraotra hoe rehefa nanao concours international ihany de tiako mba handeha sehatra international ihany koa ny entreprise zany. Ino zany ny prix anao voalohany? Iny ny prix-ako voalohany. De ino koa nandehananao voalohany tany an-dafy? Iny nandehanako voalohany tany an-dafy. De tao aorianan'izay ve nisy fotoana hoe niverimberina matetika tany am'zay? Verimberina 20 isa zany za zany nakany ivelany. Avy aty Madagasikara? Avy aty Madagasikara. De taiza daholo ny tanàna efa nijerevanao? Efa tany Johannesburg, Suèce, France, tany Kenya, tany Atlanta, tany Amerika zany. Maromaro reny, La Réunion, Inona ny antony andehananao tamin'izay? Resaka fandrarana zany ohatrany hoe misy manasa foana resaka rehefa misy fivoriana-pandrarà atao zany de voantso. De taty aoriana nisafidiny tsy nandeha kely aloha satria rehefa hoe firenena efa nalehako matetika de mety hoe tsy de tena andeha satria efa nanako contact daholo. Zany hoe manao préparation ana asa zany za sisa de afaka mametrametraka ny zavatra tiako atao any. De raha firenena mbola tsy nalehako zay foliana fa manao préparation zay zany za zao no tsy andehanako. Tianao be zany le vivezivezany an-dafy? Tsy hoe tiako be. Eny misy fitiavana ihany izy fa taty aoriana tsy de tena hoe taitra hoe te handeha be intsony na ohatr'izany fa tamin'ny voalohany ohatrany hoe te handeha fa ny mahaliana anahy zany am'zao hoe raha misy opportunité ngeza de zay zany vao lasa mandeha. De rehefa invité-ndry zareo zany de izy miantoka amin'ny frais-nao? Hatreto moa zany za mbola tsy niantoka mihitsy tamin'ny nandehanako. Mahafinaritra kosa. Ianao niteny teo hoe nianatra tamin'ny Google Translator de avy eo mbola nianatra tamin'ny école ka. De avy eo nandeha école ihany. École de langue fa tsy fianarana zany fa ny fandrarana zany nianarana sur le tas teny. Ny fandrarana zany nianarako teny fotsiny hoe ohatrany ahoana de zay. De mirisika fotsiny na any an-dafy ary zany na avelany any na tsy haiko tenin'iny de irisihako foana de dirako foana hoe zay misy an'izao de manao proposition anao ohatr'izao de zay fomba fahaizanao eo zany ohatr'izay. Zareo hoe tsy mahatsapa hoe tsara ihany raha manana fianarana kokoa? Tsara ka satria compte mihitsy aho hoe tsy nisy an'le fahaizana raha ohatr'izao mety mba nafita zavatra ohatr'izao ihany. Raha plus an'izay zany mety tsara kokoa. Ohatr'izay zany. Fa taty aoriana fotsiny ohatra hoe langue no nahaliana anahy kokoa fotsiny. Satria tao anatin'ny resaka langue zany ianao tsy tena hoe zato isan-jato fa hoe afaka hoe midemerdy ianao hoe amin'ny fomba firesaka, amin'ny fomba fanaovana négociation. Zay zany no manan-danja indrindra aloha. De avy eo ao anatin'izay ianao hoe ahoana no resaka fitantanana tena manan-danja ngeza be ao anatin'ny orinasa zay. Tena ngeza mihitsy ary tsy vitan'olona hoe mahay zavatra fotsiny hoe plus sy moins fotsiny fa mila mijery aiza le vina de hatraiza ny tokony hiala de hatraiza ny zay koa zany ohatrany hoe misy an'le comptable ihany ny ao aminahy de mijery. Mijery ohatrany hoe sady mianatra ihany zany. Ohatrany ahoana ny fomba fanaovana anazy de ohatrany ahoana ny ataonao. Io zavatra nianarana io nge rehefa tena jereko hoe zavatra le ataonao réel ihany io no ampianarina anao rehefa avy eo de ohatrany hoe lasa tsotra ny fandraisanao anazy. Satria ataonao sur terrain no ampianarina anao sur table.
Ie Fa arakaraka tsy nampianarina sur table no nampianarina sur terrain zay koa no ohatrany le mandeha eny zany ianao ohatrany hoe lasa mifameno le izy tena ilaina be ilaina be mihitsy fa zany zany mampirisika an'le afaka mianatra aloha mianatra an'io indrindra fa anaty resaka fitantanana indrindra indrindra satria ao no tena tanjaky ny orinasa zany. Ia. Amin'ny fotoana inona ny azo lazaina hoe efa matotra kokoa ny mpandrarana anankiray? Ao anatin'ny fahatsapana hoe iza ny priorité, iza ny important, de ohatrany ahoana ny kajikajiny mandeha amin'ny zavatra atao. Ohatra anahy zao raha nanana vola za, ohatra anahy manokana mieritreritra hoe raha zaho hividy V8 de tsy hividy V8 aho za fa ny hividy fiara ohatr'izao fa le ambom-bola aho andeha hanokafako orinasa ary avelany ary na arianana ary. Zay zany nena. De rehefa miara-mitady vola aho reo orinasa maro reo de afaka mividy ho aza rehefa avy eo. Ohatrany ampandeferiko kely aloha zany nena no ho an'ny orinasa. Fa iny nefa misy hoe ho anao ihany. Tsy mahafaty anao le izy nefa mety hoe ahafahanao mandroso ihany koa. Satria lasa ohatrany hoe zany hoe tamin'ny concours zay nataoko zany ohatrany hoe tiako ihany le concours satria naporisika anahy andeha vao maika hiasa satria menatra amin'ny fiarahamonina raha ohatra ka zavatra nataoko tsy araky le concours nataoko zany de andeha hanonotra an'izay rehetrarehetra zay na de taloha an'izay raha nandalo tsy fentezana ny orinasa satria fomban'ny orinasa rehetra mandalo crise zany. Raha ho anao de ny vola ve ny tokony mandeha aloha sa ny mpiara-miasa aminao? Ny hevitra aloha. Ny hevitra anao de namanao, ny vinanao de namanao de rehefa avy eo ianao mikaroka hoe aiza ny vola. Ny vola zany karohana afara foana. Manantona ho azy rehefa avy eo hoe zany hoe miainga amin'ny hevitra satria ny mpiara-miasa afaka mifamin'ny hevitra, afaka mifampandroso. Inoako mety misy fotoana tsisy androany ho an'ny mpiara-miasa miara-miasa eo de tsy mety le zavatra natao aloha de samy miketrika indray mifanakalo hevitra hoe ahoana zany ny lalana tokony ataontsika mba ahafahantsika mandroso. Satria mitovy amin'izao ihany ty fianarana aloha. Zay vao le vola miditra zany avy eo. Satria ohatr'izay koa le mpiara-miasa. Miresaka aloha zay vao miditra le vola fa tsisy hoe miditra le vola de zay vao miteny hoe inona ny atao amin'ity vola ty. Ohatr'izay zany. Ohatranao ny fomba himotive ny tahinan'le ekipa commerciale sy fomba hirecrutena reny? Voalohany aloha zany rehefa manao recrutement de mila manao test. Ohatrany ahoana fomba firesako ao za zany le client. Tsy tonga de resaka tsotra ohatr'izay fotsiny zany. Fa efa amin'izao moa zany efa misy miandraikitra an'izay eo fa misy fotoana raha za de ohatr'izay foana ihany koa moa zany fanaovan'zareo test anazy ao. De miresaka tsotra eo fotsiny le izy de avy eo andramana mihitsy any de hoe mahita client hoe izy journée iray manana motivation hoe izy tenenina mihitsy izy hoe client misy mandaha misy ny client ohatr'izao de iverenana indray izy rehefa fotoana ohatr'izao. Ohatr'izay zany de ohatrany hoe misy fotoana hoe raha malafo ho an'izao izy de mahazo cadeau kely ohatr'izao ianao. Mila motivation kely. Zay zany le izy le commercial mandeha sur terrain zany zany. De ao anatin'izay ndray mpiara-miasa ohatrany hoe misy fandrosoana foana tadiavina amin'ny mpiara-miasa. Hoe raha manana fandrosoana fampandrosoana hoentinao ianao ka mahomby de iny koa le misy an'le motivation kely ho an'ny mpiara-miasa zany satria lasa tsy manana herin-tsaina intsony izy hikaroka andeha ahasoan'ny orinasanao fa miandry karama fotsiny izy, miandry faran'ny volana fotsiny izy zany. Inona no mbola nofinofinao hoe mbola tsy tanteraka amin'izao? Ny nofiko mbola tsy tanteraka zany zao de le hoe eny izy aloha zany ohatrany hoe nofo mampiomehy nefa zay mihitsy le izy hoe ny hameno ny firenena malaza sy firenena ngeza. Amin'ny orinasanao? Amin'ny orinasako. Zay zany. Zay ny tena nofiko zany zay. De inona ny amin'ireo orinasa ireo ny hitanao fa mahavita an'izay? Fidelia colis moa zany efa manomboka manao an'izay. Ary efa mavita mandefa entana mandeha makany ivelan'ny eran'izao tontolo izao. Fa makaty Madagasikara mbola firenena 3 ny vitany. De amin'ny alalan'ny fidelia colis zany satria raha mahita ny logo amin'ny fidelia colis na raha misy hoe fidelia colis international leo ambany. Zany ny efa mandeha amin'izao. Efa betsaka ihany mahalala anazy any ivelany any zany. Efa betsaka ny service nataonay. De amin'ny alalan'ny fidelia colis zany no andehananay amin'le misy an'le global language school zay. Any créenay zany. De global language school io indray resaka langue.
Ny resaka langue satria faible tamin'ny langue de nieritreritra hoe aleo morona école fanaovana langue de le izy nefany tsy mijanona eo ihany hoe hitady vola fa raha manao langue maro de raha anglais ihany no ataoko de sarotra amiko vao mahazo fifandraisan'ny ambassade américaine, sarotra amiko vao handray ifandray amin'ny ambassade frantsay ohatrohatr'izay ohatra fa raha reo langue rehetra reo de ampifondriko fotsiny le ambassade rehetrarehetra fotsiny efa misy zavatra atao de zay misy an'le fidèle coller misy an'le fidèle koa misy an'le gaz ohatrany hoe mifanaraka foana zany reo orinasa reo tsy mifanipaka mihitsy tsy mifanipaka mihitsy de ao amin'ny fidèle coller koa tsy na misy an'le voyage organisé iny de famena am'le langue sy le coller le izy ao anatin'le émission de afaka mamesaka fanontaniana amiko koa ianao ohatrany ahoana ny tena hoe tanjonao zany amin'ny fifampizarana ohatr'izao. Ny any tena tanjonako am'le fifampizarana de le hitady mihitsy hoe le aheno an'le hevitra mbola tsy nisy mihitsy hatramin'izay raha izay de le mba hatongava an'izao afatra ataontsika izao any amin'le olona tsy nanana an'izao chance ianonana azy hatramin'izay zany hoe sady tsy nahita fianarana ary hitako hoe pertinent be sady mampihetsi-po le zavatra nolalovan'ny tahina satria be dia be ny gasy tratran'izany de nefa amin'izao fotoana izao eto Madagasikara 9 zao tsika mbola misy foana kay zany ny olona tsy tonga saina de ny tanjoko ny anahy de ny ampatonga saina ny olona hoe raha te hivoatra nareo de mila fianarana de inona moa zany ny tsotra indrindra raha tsy rehefa tsy afaka izy ny mianatra de isika zany ny manome de ny fomba hanomezantsika nefa amin'ny alalan'ny réseaux sociaux sy amin'ny alalan'ny internet ampiasaina indray zany le fanomezantsika mba hialana am'le hoe mianiany sy mampime sy mamoafady amin'ny internet mba mampianatra isika de mba mizara an'izay traikefa kely ananantsika izay. Ny olona tena mpandraraha sy ny olona manana vina lavitra tsy possible mihitsy ny memehan'ny vinanao zay tianao atao fa reny misy fotoana memeny zavatra ataonao reny tsy manana tanjona izy ary tsy takan'le zavatra tianao atao de memeny tanjona anao izy de zany hoe ianao zany ambony ny sainao de mila ambony foana ny moral anao ahafahanao mamita ny vinanao zay fotsiny hoe atsiboka ya zany hoe tena ilaina zany zay manana vina zay de rehefa miresaka an'izay ihany tsika inona fanontaniana anankiroa inona ny toetra tena tokony hananan'le mpandraraha ataoko hoe anankitelo zay ray na roa telo zay efa malinao anazy de ankoatran'izay koa inona ny traikefa tena hitanao hoe ilaina indrindra amin'ny tantaranao manokana. Ny toetra tokony hananan'ny mpandraraha aloha voalohany indrindra de manana herin-tsaina matanjaka tsy matahotra ny rehefa avy eo zany fa mila mivonona foana de mijery makany aloha foana ahoana ny androsoko na misy inona manodidina fiainanao na misy problème eo manodidina fiainanao na fiarahamonina de ny vinanao tohizana foana ohatra le mameno cahier ny vidinao le cahier de soratanao ny lohateny na ny soratra ambony de tsy fantatrao no soratanao ambadika fa manoratra foana aloha ianao rehefa fenonao iny cahier ray iny de manova cahier hafa vao indray ianao de zay zany aloha momba ny toetra mila ananao herin-tsaina tanjaka ny saina amin'ny maha anao leader mpitarika zany mila mitarika zany ianao faharoa mila mahafantatra ny zavatra misy ihany koa misy ny manodidina mba tsy mila mahafantatra misy amin'ny manodidina zany hoe ohatrany ahoana ny ampifandraisako amin'ny fandrarahako amin'ny zavatra misy de mila manaraka ny teknôlôjia foana ihany koa mila mahafantatra ny fandrosoana zany de ny traikefa hitako moa zany de hoe ohatrany hoe mbola misy ifandraisan-keny amin'ny herin-tsaina ihany hoe tsy mora kivy tsy mora mitilefika fa mila matanjaka foana zany ny saina misy tsy mety tsy mamenatra anany milaza zany ny produit tany anaty Facebook de misy zavatra tsy mety be da be de lasa misy fotoana moa lasa nandeha fanamariana tany ny olona de somary misy fiantraikany kely tato le sy tena nalahelo-pelo mihitsy tsy mety le production satria le mpiasa vaovao misy mahay calcul tsara nareo moa zany manana ny chaîne nareo manokana misy manana usine amin'izao de rehefa nisy nety le izy de lasa ohatrany hoe ianao tsy possible mihitsy afaka anazava hoe nisy nety ny tsy hainiana le formule ho nisy nety satria andraikitranao foana io
Impossible zany hoe ahilika ao amin'ny fainao foana de capuchon raha mila anaovanao ohatry ny ahoana. De teo ianao nieritreritra hoe inona zany fanatsarana ataonao. Fa tsy hoe tsy hanao tsony a. Za moa zany tsy possible mihitsy afaka hijanona satria zay lazaiko zay fa fantatr'olona tamin'ny concours rehetrarehetra de ino no miporesy anahy ohatra zao raha za hoe efa natao ty de mitohizana de ahoana no manatsara an'ity tsikelikely na de tsy lafatra ary zao. Raha sanatria ianao verina départ zéro tanteraka de inona ny zavatra ho ataonao? Efa niainako mihitsy zay. Efa nahazo vola maro, nahazo le $25,000 iny rehefa nambarako. De avy eo tsy nahintantana le izy de tena lany satria nividiana natsangananao trano fanaovana production nao rehetrarehetra de nividinao ny fiara fanaovana livraison de nividinao ohatran'ny hoe zany hoe tsy tokony tonga de zay le teneniko hoe samy important le izy fa izy aloha ny priorité de sao tokony priorité koa aloha ohatra le vola miasa mba matsiana le client. Fa lasa mividy fitaovana maro de lasa le vola miasa ny tsisy de lasa miverina 0-0 zany. De zavatra nataoko fotsiny hoe satria moa zany loka tamin'izay. De teo vao nieritreritra hoe zaho afaka niainga tamin'le kelikely de afaka navita zavatra ohatr'izao. De avy eo nefa za zany verina lasa kely nefa efa nisy trace soratra nalefako tary efa nisy fahafantaran'olona tary de ahoana ma zany tsy afahako mihoatra le zavatra efa nataoko teo satria za raha départ tary nandehandeha ohatr'izao. Zay zany ndraisiko tanaty saiko hoe ninona mitranga de rehefa mpandraraha ianao rehefa mpitarika ianao rehefa leader ianao mpanao création ianao de mahita lalana foana. Misy koa le hoe raha misy manao zany ny produit anao ka rasa démodé ohatr'izay de ianao nefany démodé na ohatr'izay de ianao nefany efa manao micréer foana ianao de mikaroka zavatra hafa foana zany ianao. Zany hoe ianao zany tsy possible havery zany raha fa hoe tena mpikaroka sy tena mpitarika ary mpamorona zany. Zany hoe mila manana toe-tsaina famoronana zany ianao. De niza manaraka ny copie anao, niza manaraka na lasa démodé ny zavatra anao de rehefa mpamorona ianao de mahita zavatra le foana zany ianao. Misy fantaniana zay napetraky ny vahiny teo aloha, coach Roro Amparea no vahiny tonga teo. Inona no ady mahafinatrehanao teo amin'ny asanao? Ny ady mahafinatrehako teo amin'ny asako de ny fiverenan'ny fahity aloha voalohany. Fiverenan'ny fahity zany mianatra amin'ny fiarahamonina hoe ahoana ny akarako indray. Zay zany izy hoe efa teto de maninona ny latsaka. De faharoa ny client anao izay tsy afa-po tamin'ny produit anao de malahelo moa zany ianao hoe iny moa zany afaka mbola hoe torirena ihany rehefa avy eo hoe fa zay ny ianao le hoe efa naomby niverina fahity ahoana ny ahafahanao mandroso indray zany. Asaiko ianao mametraka fantaniana ihany koa ho an'le vahinao manaraka. Ho anisany fihinanasa zay ataonao. Misy hafatra ve tianao apetraka ho an'ny mpanaraka antsika? Ny hafatra mampanaraka ny fenitra de mampirisika antsika rehefa manaraka zavatra de zavatra ohatr'izao arahana zavatra mampandroso fiainana zany. Indrindra fa fandrarahana sy ny mitondra fampantroana zany. Fa aza variana miresaka film mamoa fady mitady vidéo atsiatsy fa le zavatra hisy impact ngeza be amin'ny fiainanao atao. Sy ananao vina hoe ohatrany ahoana ny rapitsinao sy anampy anao raha samy andamy meka ihany. Tiako be zay hoe samy andamy meka zay ihany. Tsotra betsaka ny tahina nandalo de mirary soa hatrany ho tonga mitanjona irina za. Mankasitraka de mirary soan'ny fenitra ihany koa ho tonga amin'ny tanjona ambony sy avo indrindra mba hiroborobo hatrany mba anerana ny resaka international ho antsika teo mba hiparitaka international ny zavatra atao.